malagasy moa dia miarabana mpanao gazety zay tonga eto koa ny anton'izao mpanatsoana mpanao gazety zao dia fampahafantarana ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'ny resaka coronavirus ity izy ity zany tahaka ny aretina rehetra ihany fa ny zava-dehibe tokony tandremana dia ny fanajana ny zavatra efa fitsipika nomen'ny fanjakana hoe ajana ny ray metatra ataony apetaka ny kasibosy dia fampahafantarana koa fa ny fitirama dia manana fanafody amin'ny aretina rehetra zay misy eto Madagasikara na inona dia ny mahafa ny fitirama moa zany dia miezaka mamorona miezaka mitady mikaroka ny plante rehetrarehetra izy dia miezaka manatsara ny zavatra efa nisy teo aloha fa tsy mionona fotsiny amin'ny zavatra zay efa nampiasaina hatramin'izay. Satria moa ny filoham-pirenena no miantso hoe afaka mifanometana isika malagasy izay rehetra no manana fanomezam-pahasoavana sy manana inona ny fomba filaza azy endrika fitsaboana amin'ny lafiny rehetra satria tsy vita irery zao ady izao dia nandray andraikitra sy nitsangana ry nanome vahaolana ho an'ny malagasy mitovy raha amin'ny tena zany ny fitirama. Ny hoe voasakana na tsy voasakana angamba tsy sanatria fa misaviana izy ity fa fitsaboana ka tantsoroka sy tanana omena no mpitondra maefa misy amin'izao fotoana no atao. Tsy misy akory hoe fandrarana mivoaka tena mety apiditra olana na apiditra amponja sanatria fa fampirarana angamba no atao raha hoe atraizany fetra ahafahany tsirairay mamita ny andraikiny eo anatin'izao asa. Zay angambany maromaro eo amin'ny karazana fanafody eo amin'ny 5 angambany izy zao ato zay zany vokarin'ny fitirama amizao ary anisan'izany ny vokarina voaingana ny antivirus spécial antivirus zay tena edivana amin'ny resaka virus rehetrarehetra mihitsiny zay zany mampiavaka amin'ny fitirama miezaka mikaroka ny zavatra tsara foana ny fitirama. Ny olana angambany aloha tsy dia tena hoe misy fa ny hoe vezivezena fotsiny fangalana an'ireo akora zay any amin'ny faritra lavitra any misy tena lavitra ny fangalana azy zay fotsiny angambany fa ny olana aloha tsy dia misy satria zay rehetra tonga teto zany dia afapo avokoa tsy laza aminao fotsiny zao omaly nisy ramatoa tonga teo nisaotranay fa efa matona ny vady ny voan'ny cancer ary dia tena sitrana tanteraka izy amin'izao tonga teo moa izy nisaotra ary vonona ny joro fahavolobelona ny amin'izany mihitsy izy.